Tontolon'ny fampianarana efa lasa eny anivo ny fiadidin'ny primature ny daty anatanterahana ireo fanadinam-panjakana hoy ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ankoatr'izay manomboka izao alefa amin'ny postra monehy ireo karaman'ireo mpampianatra mpiasa mpanjakana manerana ny nosy. Iona saina. Miandry ny fanapa-kevitry ny governemanta ny daty anatanterahana ireo fanadinam-panjakana amin'ity taona ity hoy ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampiofanana ara-teknika sy arakasa androany. Efa vita ny lazahadina ho an'ny fanadinana CEPE ary vita rampitsony ihany ny BEPC. Ny fanadinam-panjakana dia oka ho tonony ray aman-dreny zany fa tena efa mizotra antsakany sy andavany amin'ny fanomanana an'izany. Efa vita tamin'ny tapabolana ny CEPE, androany azoma dia efa vita ny fanomanana ny alazadina BEPC izay efa nandritra ny tapabolana koa zany nanomana azy, efa 2 herinandro nanomana azy, vita rapito zoma zany ilay izy. Dia ny arrêté moa zany ny daty mpanadinana dia efa lasa ny anivon'ny primature ny gouvernemanta zany dia mahandrasitsika zany fa efa vonona amin'ny fanaovana ny examen zany, tsisy ny taona fotsiny. Ankoatra izay, manomboka izao, tsy ho tara intsony ny fandraisan'ireo mpampianatra ny karama vokatry ny fiara-miasa eo amin'ity ministera ity sy ny postra malagasy. Alefa amin'ny postra monehy ny karaman'ireo mpampianatra raha ny fanazavana. Raha taloha dia azo lazaina fa nitondra faisana ary tena nisedra-pahasairanana ireo mpiasa-panjakana, mpampianatra sy mpandraraha ny sekoly any amin'ny sekoly any andrenivohitra manerana nosy ireo na ny teto andrenivohitra ihany koa arany rehefa handray karama. Fa manomboka izao kosa dia azo lazaina hoe voavaha avokoa ny olana rehetra amin'izany fandraisana karama izany amin'ny alalan'ny postra monehy satria dia hitovy manomboka izao ny daty izay handraisan'ireo mpampianatra ny karamany ny eto Antananarivo. Handray karama ny mpampianatra eto Antananarivo dia mandray karama koa ny mpampianatra any ambanivohitra rehetra any, fa raha taloha dia misy eranelana 2 andro 3 andro herinandro. Eo ampikarakarana ny lafiny ara-teknika sy ny antota taratasy ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana ary isantatra ny fampiasana ny postra monehy ny fandoavana ireo subvention an'ireo mpampianatra. Itoy amin'ny fanefana ny karama izany any aoriana.